Nanao fanambarana mahakasika ny feo mandeha etsiroa ny Jeneraly Ravalomanana ary mazava ny teniny fa tsy mieritreritra ny hiady Fanjakana ny tenako ho izy hatrany. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarany Jeneraly Ravalomanana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Asan-dahalo telo lahy izay nangalatromby misa telo tao Ambatomanjaka distrikany Ambatomainty faritry Melaky ny Alahady Voamaraina be. Niandrian'ny polisy ireo dahalo ka nandositra fa tafaverina amin'ny tompony kosa ireo omby izay nangalarin'ireo dahalo ireo. Tsy nisy nianana fohy tao anatin'izy ity na dia nisy aza ny fanenjehana isan-karazany izay natao tamin'ireo dahalo izay nangalatromby ireo. Tsy nisy ihany koa ny fampitifirana teo amin'ny polisy sy ireo dahalo ireo ka izay ny nahatonga azy tsy nisy naratra tao anatin'izay fa dia nandositra tsotra izao fotsiny ireo dahalo fa tsy mba namaly an'ireo polisy izay nanenjika azy ireo akory. Eo amin'ny resaka fahatapahan-jiro indray 12 taona naleo tena mbola olan-jiro sy rano foana no manahirana hatramin'izao. De milamina ve ny sainao amin'izao radenja io no nambaran'ireo mponina izay nitokona ary nidina an-dalambe naneho ny alahilon'izy ireo sy ny atezeran'izy ireo manoloana an'izay fahatapahan-jiro izay tsy misy toazy tato ato zay ary hita manerana ny Antananarivo mo izay fahatapahan-jiro zay amin'izao fotoana izao ka izay no nahatonga an'ireo mponina tezitra sy sorena manoloana an'izay fahatapahan-jiro lava tsy misy toazy zay. Teny Tanjombato zao raisitsika ohatra dia tsy misy miala ny olona na efa niverina aza ny jiro. Samy naneho ny tsy fahafaliny manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny misy any an-toerana moa ny rehetra tamin'iny arivany omaly iny. Raha ny fantatra mantsy dia manomboka amin'ny fitora maraina ny jiro no tapaka ary tsy miverina raha tsy amin'ny fitora sasany arivo hoy ireo mponina eny an-toerana amin'iny Tanjombato iny izany. Ny cybercafé tsy mandeha, ny poissonnerie simba ny trondro nefa fiveloman'ny olona. Ny ankoatr'izay tsy tenenina intsony fa tiantoka no betsaka raha vao tsy voalohany nefa ny hofanjiro maikery ny hanapaka ny jirama. Mba mieritreretra sy mandiniha tena ihany ianareo fa tena mijaly ny vahoaka ho iatrany ireo vahoaka izay voakasika an'izay fahatapahan-jiro lava ao Antananarivo renivohitra izay raha naneho ny alahilon'izy ireo amin'izay fahatapahan-jiro lava tsy misy fiafarany izay. Teny amin'ny Floréal Andraharo indray dia raikitra ihany koa ny grevy noho izay fahatapahan-jiro lava reny sy ny tsy fisindrano any an-toeranany ankoatra ny teny Tanjombato izay. Midika izany fa tena tsy faly ireo mponina ao Antananarivo renivohitra ao manoloana an'izay fahatapahan-jiro zay amin'izao fotoana izao. Toy nefa mahazatra dia misy tsy fahatomombanana indray ny famatsiana herinaratra amin'ny toerana maromaro ao Antananarivo renivohitra araky ny fampahafantarana izay nataon'ny jirama tamin'iny harivany omaly iny hatrany. Raha ny mikasika ity orinasa ity manokana dia tsy misy mihitsy ny politika mazava sy vahaolana maharitra entin'ny fitondrana mahakasika ny fanarenana amin'ny laoniny an'izay resaka olan'ny jiro sy rano zay. Nefa raha mahita sy raha malala efa betsaka izay ny fampanantenana sy ny tetikasa izay hita fa tsy mbola nitondra fiovana sy tsy misy fiantraikan'ny mivantana ny amin'ny fiainam-bahoaka hatrany aloha hatreto no hiazakazahan'ireo fitondrana amin'izao fotoana izao. Nefa raha ny hita dia tena volabe no mihodina ao anatin'io resaka orinasa jirama io. Resaka fandrodanana tranon'olona tao an-drenivohitra indray tsy nahasakana ireo mpandrodana tsy hanao ny asany ny fitarenan'ireo vahoaka izay voakasika an'izany. Miala amin'ny tany ny GASY na efa nipetraka teo an-taonany maro aza rehefa tsy manana taratasy. Tsy misy fampihenona sy ny fampitsinjovana na fanalavam-potoana hioman'ireo mponina
fa fandravana avy hatrany no mihatra miaraka amin'ny vaditany sy ny mpitandron'ny filaminana ireo rehetra izay tonga nandrava an'izay tranon'olona atao andrenivohitra izay. Eo amin'ny resaka raharaha toka gasy indray dia fantatra fa isan'ny nampandany ny tolo-dalàna mahakasika ny toka gasy andriamatoa gasy Kiarafensoa araky ny nambarany hatrany tao amin'ny pejiny tao dia ny hoe hampandany ny tolo-dalàna mikasika ny toka gasy ny tenako ho reharehan'ny tantsaha sy ny mpanao asa tanana malagasy ho fiarovana ny mpandraharaha malagasy ary indrindra noho izy izay mifamatotra amin'ny fomba aman-kolotsaina malagasy ho hiatrany sombamboaka gasy Kiarafensoa tao amin'ny pejiny tao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Jeneraly Ravalomanana. Namaly ireo fanehoan-kevitra politika manondro azy ho miketrika hisongona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Jeneraly Ravalomanana izay filohan'ny teny-mirandoholona. Tamin'izany nanamafisany fa misy ireo mijoro fa valim-pirenena mba hampiadina azy amin'io laharana voalohany eny avoloha io sy ny fianakaviam-ben'ny volomboasary. Rehefa tsy naomby ny fikasana fanakorontanana izay nokendrena natao nandritra ny fionana tampony voameran'ny ranomasimbe indianina sy nandritra ny andron'ny premier mai lasa teo dia fampiadina ny tenako amin'ny filohan'ny Rajoelina sy ny loholona namako indray no ataon'ireo olona ireo. Ambarako mazava nefa fa tsy manana olana ary tsy mieritreritra ny hiady amin'ny fanjakana velively ny tenako araky ny nambarany ity Jeneraly ity hatrany. Stratezia entina hampizarazara no misy eto, fampiadina amin'ny filohan'ny Repoblika sy amin'ny loholona ary ny zandarmaria no kendren'izy ireo atao. Misy ireo olona izay manaparitaka vaovao fa misy ady ato amin'ny kabinetra ny teny-miram-pirenena kanefa tsy misy an'izany mihitsiny araky ny nambarany hatrany. Fanaratsiana fotsiny ireny rehetra ireny ary famporohorona ara-moraly fampisaraham-bazana amin'ny samy tompona andraikitra ho hiatrany ny filohan'ny teny-mirandoholona raha nitondra ny fanazavana mahakasika ny feo mandeha tsiroa amin'izay hoe eritreritra ny hiady amin'ny fanjakana izay. Mazava angambany izay voalazany andriamatoa Jeneraly Ravalomanana izay manoloana ny feo mandeha etsiroa ny amin'ny hoe ady amin'ny fanjakana izay fa tsy mbola nieritreritra n'izany ny tenany ary miara-mientana sy miara-misalahy hatrany amin'ny fitondram-panjakana izay misy sy mijoro ankehitriny ny tenany hatramin'izay ka mandraky teny androany. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.